Construit durant le régime Ratsiraka, le palais Diavoloa est la résidence officielle du président de Madagascar. Il est situé à 15 km au sud de la capitale Antananarivo et fait partie des plus beaux palais présidentiels en Afrique. Ny voalohany teto dia fialatsiny satria tonga amin'ilay fitenenina hoe ny fotoam-bita tsy mahaleo sampona ka dia eo tsika amin'ity androany ity fa dia everiko ny zava-dehibe dia ny azontsika miona tahaka izao voatery ny angavy ihany mpikambana amin'ny fo monétaire satria andeha izy rehefa avy eo dia voatery ny aversena kely izy fa nialatsiny fa zay natonga izy za vao avy any antsiranana raha teo io marain'io dia zay no anehoana ny fialatsiny antsika rehetrarehetra. Ny faharoa dia maneho ny afaliko miaona antsika rehetra mpanao gazety ary eto zao dia tena marina mihitsy mahita ny antsika rehetra satria dia tena tanora ny mpanao gazety malagasy amin'izao fotoana izao. Misy any mizokonjoko fa nga misy aina amin'ny ratsan-tanana izy eto zao fa raha ny ankamaroany dia tanora daholo mihitsy ianareo anatin'ilay izy dia mampiseho endrika zay vetriko fa na tanora moa na tsy ny tanora fahavitriana eo amin'ny fanaovana zany asa izany. Mety misy manontany hoe fa maninona moa androany tsika no tafahoana eto angamba tsy tsara ny eona foana fa ny fotoana no manahirana indraindray eo amin'ilay iaonana. Betsaka ny fanontaniana zay apetrakareo amiko rehefa tafahoana reny tsika dia hoy za hoe andraso aloha efa hovaliko manaraka zany reo aloha tokony andraikitra voalohany eo misy ministre ao misy prime ministre ao misy parlementaire ao mba hanontanio ireny fa ho avy ny fotoana zay raha tianareo hoe filoham-pirenena mihitsy no tsy maintsy amaly an'ilay izy sy aonanareo ifantaniantsika dia eo ny isika. Matetika koa amin'ny fotoana tahaka izao dia aorianan'ireny fialan-tsasatra ireny dia efa mahazo aina tsara aina vaovao indray hiatrehana ny tao-piasana. Matetika tao-piasana moa dia manomboka aorianan'ny fialan-tsasatra na ny vakansa foana dia everiko fa zava-dehibe ihany koa ny azona miaona tahaka izao. Na dia efa misy aza zay iaonako aminareo, iaonako amin'ny vahoaka, iaonako amin'ny iraisam-pirenena mihitsy satria isan-kerinandro dia ataoko fanampy mihitsy ny miresaka ny lalan'ny fotoam-bita. Ao ihany koa le hoe rencontre ireny zay iaonako amin'ny tanora, iaonako amin'ny mpandrava, holotoizana daholo ny rehetrarehetra ireny dia saotranareo rehetra zay mivoy amin'ireny, saotranareo rehetra zay miady hevitra manodidina ireny satria everiko fa dia zava-dehibe mihitsy ny azona mampahafantatra miady hevitra. Ny communication nareo rehetra no tompoko androany dia manana toerana lehibe eo amin'ny fitantanana, na fitantanana orinasa, na fitantanana tokantrano, na fitantanana
indrindra eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Ka zay no mahatonga anay miezaka arak'izay azo atao mba mampita ny vaovao eo amin'izay asa ataon'ny fitam-panjakana. Ao ny sitin'ny présidence azadiny reny fa dia mipetraka reny ary iveriko fa misy fiara-miasa aminareo zay tokony ho apetraka amin'izany. Iverika keo fa tsara ny miona tahaka izao mba azahoako hitondra teny fampidirana fohy fotsiny amin'izay fizotrany fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Iatrehantsika re olana zay mety misy tokony hovahana mibetsaka ny teny fa dia mivezivezy raha Madagasikara mandeha misehatra raisam-pirenena dia miaino ny filoham-pirenena, mahita ny filoham-pirenena, fantatry ny filoham-pirenena ny zavatra miseho amin'ny faritra eto Madagasikara, miaina ny vahoaka ary mitondra vahaolana amin'izany ny filoham-pirenena. Ary eo nefa tenin'ny foana hoe ny vahaolana entina mpandrosoana an'ity firenena ity dia misy ilay vahaolana maharitra, misy ny vahaolana entina eo amin'ilay ezaka antonontonona le moyen terme, misy ny vahaolana izay entina ao anatin'ny fohy-ezaka. Tsy maintsy takatra izay. Za zany dia miaika foana hoe jereo ny lasa, fa rehefa mijery ny lasa isika dia mila misotona lesona amin'izany lasa izany. Ny olana aminay mpanao politika dia izao, mila miatrika vahaolana aingana zay satria be lehibe loatra le tsika hoe pression politika isanandro isanandro. Anika matetika dia programa sy vahaolana mifanaraka amin'izany natao, na dia amin'ilay hoe sakrifiena azy ilay vahaolana tena fototra sy lavitrezaka dia zay mamaiky. Satria nahoana? Satria fony fotoana isana, maro ny fifidianana, maro ny fampiasa-pahefana dia zay mahatonga ny olona hitodika amin'izay zavatra maika izay. Zany no antony raha ohatra anankiray amintsika hoe zany no antony amin'ny lafiny famokarana herinaratra na energie mahatonga antsika ho amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao. Aiza ve dia 10 taona aoriana amin'ny fahaleovantena dia mbola isy foana hoe délestage. Nefa masoandro io mirenirany tsy miovy ireo. Ny rivotra izay ny ainana mbola misy azy izay azo isotomana herinaratra daholo ny rehetrarehetra izay. Fa naninona tsy napetraka izy satria ela mametraka an'ireny. Mila 3 taona, 4 taona, 5 taona mihoatra n'izany ary mametraka an'ireny dia ozony satria efa mihoatra mandahako zany. Filoham-pirenena tsy tokony hijanona raha mijery ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny firenena tsy tokony hanina amin'ny mandat. Zay. Fa tokony hijery lavitra. Ary ataontsika rehefa miteny filoham-pirenena hoe hijery hatramin'ny 520 izy, hijery hatramin'ny 30 izy dia ataontsika tonga dia indray izy fa eritreritra zavatra hafa mbola hijanona tokantrano. Tsy izany. Ny fampandrosoana amin'ny firenena dia tsy maintsy ao anatin'ny fametrahana vision à long terme. Tsy maintsy hametrahana les politiques, les stratégies à long terme. Tsy maintsy ao anatin'izay rafitra izay no azontsika miasa. Io atao hoe amin'ity androany ity iloko fa ao anatin'izay ny fanontaniana izay mety hipetraka hoe tsy maintsy miakatra isika hoe maninona moa miakatra ny vidim-piainana. Vao eo azo tafaresaka tamin'ny Fonds monétaire international hoe hitanay mihitsy le izy fa misy kely fa ny analizinay dia inflation temporaire io. Marina izany ahoana moa ny vidim-bary tonga eto Antananarivo vao napaka ny vidiny Komaly hoe jereo kely ny vary afarany ny resahako, ny vary afarany amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny ron 1200 ohatriny zany ron 900 ariary tonga automatique. Enimpolo ny frais makaty Antananarivo na mihoatra kely. Dia maninona ianao no mahita vary 2,000 na mihoatra. Nefa zany ny vidim-bary tsy amboarina zany. Rehefa tonga mahajanga ny vidim-bary miaravany Tomasina mety mitombo kely eo amin'ny 70 ny frais ny kilo amin'ilay izy. Tonga Tomasina tonga mahajanga le izy miakatra amin'ny 2,000 ny vidin'ny kilo. Tokony hametraka fanontaniana zany tsika hoe fa maninona fa tonga an'izany.
maninona le mpividy manaiky an'izany dia lafitsika hoe any satria misy eko nefany dia efa mpahafantarantsika hoe zany izy eo zany nanatrako hoe misy toe-tsaina tokony amboarina misy toe-tsaina zay tokony avosa iainana ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa manandraikitra fitapanjakana nametraka karazana task force ao anatin'ny gouvernementa makasika an'izay fikarana VPN izay eo ihany koa lafiny angovo izay efa nitondrako fanazavana ihany amin'ilay hoe efa tonga dia mijery lavitra isika araka efa niteneko tamin'ny voalohany teo ka efa natao ireo fangatana tolobidy na le appel d'offre amin'ireo andeha ataontsika hoe afamokarana rivo lehibe avy amin'ny lalan'ny rano amin'le barrage hydroélectrique efa ao ny any Saofitra tsimontsinanana ao ny any Volobe ny amin'ny faritry Tomasiny ao ny Tetezambato Oriatsiny ao ny ato Ranomafana ny Barabarsakina Kazobe any reny zany dia mila taona maro mianaovana andreny fizao tsy maintsy manomboka tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo kely président Ratsiraka no mbola nanao ny barrage namorona niaraka tamin'ny fitarapanjakana zany natao 10 taona lasa nanaovana an'izay hatramin'izao tsy nanao vaovao ny fanjakana niendrika barrage ohatran'izany dia hoy izy hoe raha mananao isaky ny 10 taona fotsiny aza angamba mety délestage fa zay le solution de facilité le hoe menimena mila fa misy délestage etsy maty le groupe eo soloy le groupe eo io soloy groupe hafa io dia résolu isa dia makina nolona dia tehaka daholo ny rehetrarehetra fa tsy fantany fa le groupe iny nge raha mpizo fatiny dia iverina zay le problème zay ny ratsika efa natao reny jerena ny ampiasana le angovo azo avosa amin'ny alalan'ny hery masoandro indrindrindrindra zay natatsika be dia be Madagasikara dia manana rehefa natao ny fanadihadiana eo amin'ny ora 20 hatramin'ny 10 isan'andro eo amin'ny masoandro dikan'izany dia tena azo trandrahana efa menidina ny vidin'ny ametrahana an'izany ny investissement amin'izany manerina zao tontolo zao ary efa memora zany ny azona mamokatra an'izy ary ny tena tombotsoa amin'ny angovo avy masoandro dia zao le fomba ametrahana azy raha teny atao hoe barrage hydroélectrique milamila 3 efatra 10 taona na meo zany arakaraky ny abeny ny masoandro zany dia zao 3 volana efa-bolana enibolana arakaraky ny abeny metiny eo teo zao teny amin'ny tamin'ny herinandro misy efa tsy miakina no nametraka azy tery amin'ny Jamboscos teny Ankorondrano ao amboniny tafotranony eo dia nametraka 700 mètres carrés izy na panneau solaire dia mamokatra ny herinaratra azahoany mampiasa ny jiro dia azahoany mampiasa ihany koa andreo vata fampangatsiahana rehetra ao dia tao no izy ijery mitovy amin'ny hazavana azony amin'ny mampiasa groupe any le izy niteraka tombotsoa zany ary tena ao anatiny zay ataoko hoe azony sehatra tsy miankina malagasy atao tsara maso tokony amintsika za sady resaka no nareo afaka mihinana sy miaina ihany keo fa tsy hoe après tsika vohina fa tonga dia afaka mihinana sy misotsika mipetraka eto amintsika ny hoe misy tapaka ny jiro satria mipoaka ny transport eo a 67 hectare dia hoe délestage eny satria zay ny navesaitsika rehefa misy tapaka dia délestage fa ny délestage zany dia tsy fifandanjany zay omena sy fidininy etontsika efa mihoatra le izy mihoatra ny tolotra zay omentsika fa tsy maintsy lakilandraina le izy satria le tolotritsika mbola lafo izy mbola subventionné io ary problème eto amintsika dia zao reo le fitaovana ampiasaina rehetra na ny lina na transformateur sy ny sisa efa tamin'ny 70 taona daholo reny rehetrarehetra reny mitokony nefa le fihinanana no fitombon'ny mponina amin'ny toerana maro samihafa misy ihany koa nianatra amin'izy reny dia mipoaka izy raha matsikafitra ianareo tsy mbola mipoaka tamin'ny 7 maraina izy reny tsy mbola mipoaka tamin'ny 10 maraina izy reny fa am'le arivarivy le tena ampiasana azy iny satria eo mampiasa misy le branchement izy hitany amadikainy mipoaka le zavatra de délestage le izy misy andraikitra ihany koa zany zay efa
fampizarana ao anatin'izay. Eo lafiny solika dia tiako mampafantatsika fa efa mpiarina foana le vérité de prix hatramin'izay, ary tamin'ny rola telo volana farany teo zao moa dia hitatsika fa dia nisy any ny fidinana eo amin'ny miala-pompo ny lazantsika azy eo amin'izay vidina solika izay. Eo amin'ny lafiny sécurité dia tamin'ny herinandro nisy izay fotoana nanaovana le hoe lancement officiel ny RSS na lay réforme du secteur de la sécurité na fanavaozana ny sehatry ny fandriam-pahalemana. Io dia rahantsika mahita. Io aloha dia aretin'izao tontolo izao io, aretin'ny fiarahamonina moderne io resaka insécurité io. Fa izao eto amintsika araky nylazaiko dia mila miady amin'io isika, satria efa miova mihitsy ny sehatra zany hoe fandriam-pahalemana zany sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Taloha ngeny nametrahana zany hoe tafika zany dia niedina amin'ireo mpananoboatra vanivelana. Zany nanovana ndray tafika reny, tafika tany, tafika ranomasina hiady satria mety manafika na vanivelana. Fa amin'izao fotoana izao malazao hoe iza mivazaha manafika atsika, aiza ilay mpananoboatra, atao anatin'ilay mpananoboatra. Malagasy ihany ny mpangalatra io, malagasy ihany no mamono malagasy tahaka azy io, malagasy ihany no mandroba ny fanana malagasy tahaka azy io. Ka tokony hitondra fampihetreretana amintsika zany. Ary zany no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy mandinika tsara mijery hoe inona ilay zava-misy, inona zany ny pakady entina nitrehana izy. Fa tsy hoe andao dia hipetraka ao mifaritra anankirentsika dia tena marantsika eo dia oriakantsika eo ilay izy. Misy pakady zay apetraka ametrakantsika amin'izao fotoana izao hoe gouvernementa ao anatin'ny telo volana mba hisy zavatra visible. Tsy hoe dia ho afaka daholo ny olona fa hisy zavatra visible satria gouvernementa dia mampiseho ny fahavononana miaraka amin'ny filoham-pirenena hiady amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany. Alefa ampitombola miaramila n'ireny faritra mena ireny, ametrakatsika unité samihafa n'ireny faritra mena ireny. Misy toerana anankiray lehibe zao ao iosy azy ametrahana bataillon interarme. Zavatra ngezabe zany. Ka nytiako tenena hoe mandray ny anjara andraika ny fitram-panjakana, fa manana ny anjara ndraiky ihany koa ny vahoaka ao anatin'izany. Vao mandro antsika no nandray sambo anankiroa izay fanomezana mba ny fanjakana soa tany Antsiranana, eovana morontsiraka nampiana ny hitsirihana ny morontsiraky Madagasikara. Dia malana notanin'ny olona tany hoe mba fantatrareo ny habe ny faridranomasina zay atsika na ny atsony hoe zone économique exclusive à Madagascar. Mba fantatrareo moa ny habeny samy tanànana mpanao gazety fa dia be ny tsy nanana ano any amin'ny 1,200,000 kilomètres carrés. Zany hoe indroa mihoatra no velara-tany ny faritry ny ranomasina. Firy ny miaramila izay miasa ao anatin'izany satria zay mitarazo hatramin'izay foana no mba tsy efa-jato. Dia ozy hoe ny miaro ny tantanety sy ny fananety amanalina, ny miaro ilay faritra avroeny dia efa-jato. Manaona ny fitaovanao. Ny fitaovanao lasitry ny 5-10 taona dia anankiroa sambanao. Efa tonga tsika tamin'ity taona ity atao anatin'ny enimbolana nanano sambo telo tsika 10 izany zao. Fa mbola tsy ampy any. Navoaka ny ataoko hoe agence anankiray iraisam-pirenena izay mijery miaratra momba ny any amin'ny any-dranomasina. Fa isan-taona efa dineniko fa mbola mafisiny zareo. Any amin'ny 500 millions de dollars no very amin'ny io arena ranomasitsika eto Madagasikara. Afangalarana ny arena ranomasina ny fondy sy ny sisa zany. Mila miady amin'izany isika. Sampokely reo ve anankiroa zany hatramin'izay ahoana ny dinao amin'izany. Misy teti-panorona tsy maintsy atao ao. Mba fantatrareo moa fa ny vola azontsika amin'ny mpamatsy vola ireo isa-taona tsy misy an'izany akory. Tsy misy an'izany akory isa-taona vola azontsika amin'ny mpamatsy vola ireo. Raha izany zany no antsika no mife azy dia azontsika tsara ny mitondra izany ho amin'ny fampandrosoana ny efa
amin'ny firenena ary eny tsisy malagasy adiny malagasy ao anatiny ao rehefa mahita karierana safiritsika na volamena roatra eo daholo ana io de tonga de amin'arivo ny amanary ny tonga ao ary io misy mangalatra ndo jerena loa feno malagasy ho avy any aby tsy misy zay natao hoe any a anisan'ny sehatra anankiray a zay tokony hitondrantsika fampandrosoana ao anatin'le hoe économie bleu zany a zay zavatra zay tiako zavana antsika ihany ko ny toerana zay misy atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny taona 1940 no ataoko hoe taona anankiray zay miavaka amin'ny zay anamafisatsika ny iverenatsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka nanaovantsika teto Madagasikara ny fionana tampony anankitelo assemblée parlementaire francophone nanaovantsika ny fionana tampony COMESA nanaovantsika ny fionana tampony francophonie fantatry ny Madagasikara zao am'izay ale rehetra lasa misy de ataoko hoe respect ho an'ny firenentsika sy ho an'ny mpitondra rehefa mankany amin'ny toerana tsy ilay Madagasikara le voazazy tsony tsy fantatry ny olona tsony fa rehefa tonga any amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny sehatra continentale tsika de zao mba emonitsika makatana ny hevitsika fasena mitarika fivoriana itsika eo amin'izay adihevitra lehibe misy ao anatin'ny sehatra continentale sy ny sehatra iraisam-pirenena reny napetratsika ihany ko zany ny fomba fijery hoe aza de manampy am'izay hoe Madagasikara dia tiapandroso ty firenentsika amin'ny lafiny ara-toekarena ziara sosialy mila voly zany mila investisseur tsika tokotsika manentana am'izany manerana zao tontolo zao fa zay zava-dehibe toko tenantsika de zao laza foana ary manamafy hoe misy tsokatrany bazatany efatra isika am'teny frantsay ty filazana azy hoe tsy misy exclusivité na exclusion io fomba makaletsynana na de fa taitaitra nde alevo foany sy nany andreo makalendrefa na de taitaitra daholo tokony any sika firenena manana fiandrianam-pirenentsika ny atsika rehefa mananja ny fiandrianam-pirenentsika ary mananja le hoe tombontso iombonana le win-win dia mety amintsika izay miaraka amintsika daholo firenena mazatra anindrefa fantatrareo France, Italie, Allemagne, Générale, Londres, Voatsuely, Canada, zay ho avy Japon zay anetsinana fa iverina ohatran'ny manana foto-kevitra tandrefana ihany nijery any ko tsika ny reo firenena ao anatin'le hoe BRICS ao anatin'ny Afrique du Sud ao anatin'ny Chine zay fantatra rehefa fanao visite d'État tany ao anatin'ny Russie ao anatin'ny Inde afaka iny praministre indiana atsoatsy ao anatin'ny Brésil ao anatin'izany BRICS zany ila mitodika am'izany izy zany daholo nefa ataon'izao tontolo zao zao fotoana zao tsy am'ireo mpamatsy vola mahazatra tranainy na am'ireo tany mahazatra miarahana foana liky fa na zareo anyke misy sokatra ny fianakary ny amerikanyreo a bon de trésor lehibe ao a ny tena mipetraka ao de Japon sy Chine mametraka vola mariage ao zany mampindrabolina ny dikan'izany na amina milliers de milliards de dollars anao 4 milliards de dollars ny vola apetraky ny Chine sy Japon mihoatra am'izany any ny atsasaky ny teny tamiko ny président hoe ny atsasaky ny tahirim-bola anay fa iny a de apetraka iny amin'ny bon de trésor américain ny olona zany ry zareo lehibe a miodina mijery any mampiasa vola isika vo mitodika mekavisaka valina de hoe atyanareo ohatran'izay raha ny sary ampisehoana izy amintsika natao ozana miova ny fomba fijery satria manana fiandranam-pirenentsika raha loatra raha tsika no mametraka an'izany eo zay mbola zaika maraparalako azy no hoe ny anjara andraikitry ny tompony andraikitra tsiraray tamin'ny firenena de tena ngeza hoe nyteny an'izany zao indro mpiasa-panjakana de tsy maintsy olona madio olona manaja miasa miaraka ny tokony izy manaja ny lalàna izy ny tokony ametraka ny fahefam-panjakana ny sehatra maro samy hafa
andrisoaratra ny vahoaka miady amin'ny kolikoly miady amin'ireo tsy fanajanana rana maro samihafa ireo fa tsy mpiasa fanjakana ihany. Ao ny mpanao politika, ao ianareo mpanao gazety, ao ny mpampianatra, ao ny vahoaka tsotra rehetra dia mila tezaina. Ary eo indrindra manodidiako aminareo manana izay andraikitra tsy hoe fampahafantarana vaovao fotsiny ianareo fa manana izay andraikitra fitezana sy fanorenana ianareo raha dia resy mahatra amin'izany. Zaho koa lasa tropia hoe na mpanao gazety na avocat satria mba mahafinaritra izany io. Satria fantatro fa manana andraikitra lehibe isika amin'ny fanorenana firenena. Ary everiko io fa dia tokony ny rehetra hitodika amin'izany. Ny faramoa dia ny hoe fotoana tahaka izao koa tsy hoampy akory melabelana inona zava-bita amin'ny etsipriany fa te hiantso anareo fotsiny aho hoe raha sitraka reo be dia be reo ministère reo tokony mba manontontom-paravavana amin'ilay ministra ianareo rehefa azo ny information raha tsy manokatra izy toka fa te ame hoany fitenenana ndomana ny varavara amin'ireo tompona andraikitra reo hoe mba meo azy meo anareo zany ny information na midone rehetra momba n'izay zavatra vitatsika sy ny tanjona sy ny vina petratsika anatin'izany. Vakomamy zany vomaty amin'ny fotoana moa mandehabe zany mihitsy ny teny amin'ny foire international de l'agriculture vérité na nanao conférence tena zay mba raha sitrakareo dia mba voizo mijery hoe ahoana hisehatra ny fampolity ahoana zany andehanantsika anatin'ny visiontsika hoe agribusiness tena mbola mahantra ny sehatra ny fampoliana sy ny fiompiana malagasy. Tsy maintsy hoentina amin'ny sehatra avokoa orienté marché zay no ilazana azy. Le tsena be dia be mbola tsy misy toy izany hatramin'izay amin'izao fotoana izao. Ny tsenantsika ao amin'ny Saint-Landiane, ny tsenantsika ao amin'ny Comeza, ny tsenantsika ao amin'ny Sadek fa mihoatra noho izany ny tsenantsika ato anaty. Manitsika mbola manafatra vary nefa mbola afaka mampitombo ny vidina ny vokatra vary netsika. Raha mampitombo fotsiny 5,10 ny vokatra vary isika dia efa tsy manafatra vary isika eto Madagasikara. Dia 5,10 fe dia tsy ho vitantsika eto Madagasikara. Ary mbola mihoatra noho izany ary ataokantsika ho mpanondrana indray. Eo zany misy toe-tsaina mila entana mila ovana satria ny mpamokatra antsika ny tantsaha dia mbola mijanona ao amin'ilay toe-tsaina hoe autoconsommation no atao mamokatra ho anteny efa tsy ampy le izy dia lasa hiara n'le tsaina izy rehefa izy no tokony mpilalao atsehatra amin'le tsaina izy no lasa hiara n'le tsaina satria lasa mividy vary lasa mividy ireo zavatra maro samihafa zay misy ao amin'izany tsena zany satria mila siramamy mila menaka izy mila mampianatra izy mila fitsaboana maro samihafa. Eo zany tsika atevitra ngezabe falamy ngezabe no apetraka ao anaty rano zany matonga ny fitram-panjakana tena misipolotra mihitsy mametraka ireo foto-zavatra asa fototra zay fantatra fa tsy ho vitan'ny frantsary amin'ny alalan'ireo barage toadrano maro samihafa amin'ny alalan'ny fitondrana énergie amin'ny jirama amin'ny alalan'ny ireo fitondrana ny lakan-drano maro samihafa amin'ny fitondrana ny lalana renresehatra ireny amin'ny fitondrana teknôlôjia vaovao ohatra amin'ny telefony ilaina ny amin'izao fotoana izao satria endrika mampandrosoana ireny zavatra ireny. Tanjona dia ny hoe miadana ny vahoaka hiakatra tsikelikely tsy vitandray andro raha ary zany mbola mila tezana ny vahoaka ihany koa amin'ilay hoe ny krizy sy ny veritsaika an'izany tao anatin'izay 50 taona zay ka miteraka fahatrany tsy ny ray andro tompoko efa niteny an'izany foana ary mbola mamerana manamafy an'izany tsy ny ray andro mandangy zay milaza aminareo fa anatin'ny fotoana fo izy dia anovany ty Madagasikara ty telo volana ny ray andro ohatran'izany mandangy izy raha milaza amin'izany ohatrany telaza tao mpamarana ohatrany tsy ampy miady hevitra any amin'ny sehatra samihafa na ona sehatry ny asa anankiray na profession anankiray mety tsy ampy anapa miady hevitra ka everiko fa zava-dehibe ny anaovana an'izany ao anatin'ny sehatra maro betsaka ny zavatra azo filoam-pirenena resahana fa mijanona amin'izay aloha mba zay fotikevitra kadra be zay fa inoko fa nareo mbola anosika zay varavaran'izay vory ve koa dia ametraka fanontaniana maro samihafa dia
sitraka dia mbola mazotoe antsika rehetrarehetra.